Amkafatina randray topoklasy topokvavy no itsidina tokantrano amin'izao alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotra sy ny arahaba ho antsika rehetra mpity fanatanjahantena ary asaina hatramin'ny farany tsika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tontolo ny baolina kitra no itsika manomboka ny fotoana amin'ity hariva ity satria dia ivalina androany alina tokoa ny fedina ny tompon-dakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra mazava loatra araky ny efa fantatsika dia ny Black Star ny Ghana sy ny elefantany Côte d'Ivoire no hiatrika izany lalao famaranana izany raha ny zava-bitan'ireto ekipa roa ireto ny resahana dia azo lazaina fa samy manana ny maizy azy ary manana ny atao hoe palmarès ambony raha ho an'ny ekipa roa tota samy efa niatrika ny fedinan'ny tompon-daka eran-tany ary samy efa niatrika izany fedinan'ny tompon-daka ny Afrika izany ho an'ny zareo ivoiriana efa indroapolo izy no niatrika izany ho an'ny ganiana kosa 20 no fandraisana anjarany tamin'ity tantaran'ny kanina ity. Anio alina no ivalina tanteraka indray ny kanina 2024 eo amin'ny taranja baolina kitra. Ny elefantany Côte d'Ivoire sy ny Black Star ny Ghana no hiatrika izany lalao famaranana izany. Raha tsy ivona foy ny momba ireto ekipa roa tota ireto dia efa samy nandray anjara tamin'ny fedinan'ny tompon-daka eran-tany ary efa samy niatrika izany fedinan'ny tompon-daka ny Afrika izany. Raha ho an'ny Côte d'Ivoire manokana dia efa indroapolo izy ireo no niatrika ny fedinan'ny tompon-daka ny Afrika ary intelo tamin'ny fedinan'ny tompon-daka eran-tany ny taona 2024 ary ny taona 2024. Raha teo amin'ny zava-bita kosa nandritra ny kanina dia efa nahazo izany Côte d'Ivoire tamin'ny taona 2017 ny 2024 sy ny 2022 dia efa tonga teo amin'ny famaranana ny elefantany Côte d'Ivoire tamin'ity tantaran'ny kanina ity. Manana ireo mpilalao matianina milalao any Europa ny Côte d'Ivoire izay saika any avokoa no milalao ny mpilalao ijoro anio alina. Ho an'ny Black Star ny Ghana dia tsy ambakan'izay ihany koa satria dia efa 12 izy ireo no nandray anjara tamin'izany fedinan'ny tompon-daka ny Afrika izany ka efa nanombaka izany izy tamin'ny taona 1377, 1577, 1777 ary ny 2027. Niatrika ny lalao famaranana kosa izy efa inefatra ny taona 1777, 1777, 1777 ary ny taona 1200. Raha eo amin'ny tantaran'ny mondial dia azo lazaina ho manatombo ny Black Star ny Ghana izay efa tonga teo amin'ny ampaefadalana tamin'ny taona 1200. Arak'izany dia hiady ny lalao anio alina ka izay manao tandrevaka no votsitra izany amboara izany. Saika ireo mpilalao matianina any Europa avokoa no ijoro na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany amin'ity lalao famaranana fedinan'ny tompon-daka ny Afrika ity.